Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anio zoma fa 7 volana aprily 2024. Mbola andaniantsika ny loha hevitra hoe mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy ary andraisantsika ny mofinaina ao amin'ny Deutéronomie 2:7, ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo, mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Mialohan'ny andraisantsika ny mofinaina dia mbola hiara hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra aho mbola misaotra anao izahay hatramin'ny mbola nanomezanao izao maraina vaovao izay ao indray amin'ity andro anio ity. Misaotra anao izahay Tompo satria notantaninao sy novimbinao ny fiainanay ka afaka nahazo ny tombonandrom-pahavelomanay indray izahay. Misaotra anao izahay satria mbola nomenao ihany koa izao fotoana izao mbola ahafahanay mandray ny teninao. Koa mangataka amin'ny famelan-keloka avy aminao izahay Tompo ho amin'izay rehetra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Diovy mandrakariva ny fomam-panahinay Tompo mba ho mendrika ny fahasoavana izay efa atolotra ao anay. Koa raha iany sy hamaky ny teninao ary izay Tompo amin'ity andro anio ity dia aoka ianao tokoa no hiasa ary ny teninao dia hiasa ka tsy hiverina aminao raha tsy efa mahatanteraka ny hafatra sy ny iraka izay ampanaovinao azy. Koa aoka ny fomam-panahinay ary Tompo ho ametrahanao ilay fitiavana azahoanay mandray izany teninao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy nangatahana izany vavaka izany, misaotra iray eo. Amen. Andeha maka ny mofinaina isika. Deutéronomie 2:7, ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manangana ny tanako amin'ny lanitra aho ka manao hoe, raha velona koa aho mandrakizay, raha manasa ny sabatro manelatrelatra aho ka voarain'ny tanako ny fitsarana, dia ampandiaviko ny mpandrafy ahy ny ataony ary hovaliako ny mankahala ahy. Ataoko mamindrano zana-tsipikako ary ny sabatro ihinan'ofo, dia ny rano ny voavono sy ny babo mba amin'ny lohan'izay lehibe amin'ny fahavalo. Mihobiry jentilisa mba amin'ny olony, fa ny ranon'ny mpanompony no hovaliany. Hamaly ny mpandrafy azy izy ary hanao fanavotana kosa ho an'ny taniny sy ny olony. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izao Deutéronomie 2:7 izao dia ny zaran'i Mosesy ny firana izay nataony araka ny voasoratra. I Mosesy dia olona natoko tanteraka an'Andriamanitra ary anisany ireo izay afaka nifaly tokoa tao anatin'izany hoe fanavotan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra tamin'izany. Ary eto amin'izao perikôpa izay raisintsika mofinaina ho raisintsika izao, ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia andeha ho raisintsika izany teny izany ka ametrahantsika ny loha hevitra hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Dia ny diniantsika voalohany ao anatin'izay dia hoe Andriamanitra manafay ny ratsy fanahy, ary ny faharoa dia hoe Andriamanitra mamonjy ny olona. Andeha raha ho raisintsika ny fizarana voalohany dia ny hoe Andriamanitra manafay ny ratsy fanahy. Raha jerevantsika ny ao amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 2:20 dia tena hitansahan'Andriamanitra mihitsy izany ny zavatra ataon'Andriamanitra ho an'ny olona izay mankahala ny olony. Izany ny olona ny mpanenjika ny olona manaraka an'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra ny manafay azy izany ary ny apetrany moa hoe ao amin'ny 5:20 hoe 7:20 hoe ampandiaviko ny mpandrafy ahy ny ataony. Izany hoe zavatra tsy mety, zavatra nenjehan'ny ratsy fanahy ny olon'Andriamanitra dia hiverina amin'ny any izany. Ka raha mamono ny olon'Andriamanitra izy, manenjika ny olon'Andriamanitra izy dia hiverina aminy izany famonoana sy fanenjehana izany. Ary izany indrindra mahatonga ny Mosesy nanao izao firana hoe firana fandresena izao, satria fantatry Mosesy fa Andriamanitra dia tsy mba nanary azy mihitsy ary tsy mba nandao azy mihitsy tao anatin'ny lalana rehetra izay niainany sy nitondrany ny zanak'Israely. Ary
fantatry Mosesy tsara mihitsy fa amin'ny fotoana sarotra rehetra sy amin'ny fotoana izay lalovana manahirana miamanatrehan'ny fahavalo dia ain'Andriamanitra no manampy azy amin'izany fotoana amin'izany satria Andriamanitra dia efa nametraka taminy, efa nanome toky fa hoe ao anatrehan'ny fahavalo sy ao anatrehan'ny ady mafy dia izao ny teniny teo amin'ny Exodosy hoe Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Dikan'izay dia hoe Andriamanitra na inona zavatra iainan'ny mpanompony sy ny olona rehetra izay miaraka aminy dia manana ny hevitra foana izy ahafahana miaro izany olony ao anatin'izany ady sarotra izany. Fa aty amin'ny testamenta vaovao ihany koa dia aty amin'ny bokin'ny Romanina izay nosoratan'i Paoly dia mampianatra koa izy amin'ny hoe Romanina toko 12:7-8 ry malala, aza mamala ratsy fa omeo lalana ny fahadezerana fa voasoratra hoe ay ny famaliana izao no hamaly hoy Jehovah. Izany hoe isika kristianina zany, isika olona manara-dian'ny tompo dia efa ampianarina mandrakariva, ampianarina izany teny soratra masina izany hoe aleo ny olona manisy ratsy ianao tsy ho valianao fa valio amin'ny tsara ny ratsy, mba ho tonga anatra lehibe ho an'ny mpanao ratsy aminao zany sy ho an'ny olona izay manenjika anao indrindra fa amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy dia aoka mba ho ny tsara no havalinao an'ireny olona ireny dia ho tanteraka ny tenin'ny soratra masina hoe any Jesosy Kristy tokoa, any Jehovah Andriamanitra ny famaliana izay ratsy nataon'ny tsirairay avy. Koa andeha ary sika mba tsy hanome tsiny an'Andriamanitra na hanana fisainana hoe fa maninona ny olona manao ratsy no afaka manao izany ratsy izany foana, ary maninona ny olona manao ratsy indraindray toa misy zavatra mahasoa azy amin'ny fiainana. Fa zao Andriamanitra no aoka ametrahantsika amin'ny finoantsika, Andriamanitra no aoka ametrahantsika amin'ny fiainantsika, fa ireny olona izay manao ratsy ireny dia mbola ho avy ny fotoana izay hamalian'Andriamanitra izany ratsy ataony izany. Koa dia ny hafatra ho antsika tsirairay avy dia ny hoe manaova ny tsara mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra dia avonjena ianao sy ny ankohonanao. Izay indrindra no idirantsika amin'ny andininy faharoa dia ny hoe Andriamanitra mamonjy ny olony. Raha jerentsika ny 17 dia manasongadina indrindra ny fanavotana izay ataon'Andriamanitra izany andininy 17 izany. Asehon'Andriamanitra mibaribary tokoa amin'izany andininy 17 izany fa izy no miafaka mifehy izao tontolo izao, ary ny taonan'ny olona rehetra naneran-tany Mosesy mba hiara-paly amin'ny vahoaka an'Andriamanitra satria Andriamanitra mahitsy sy mamaly ny ranon'ny mpanompony sy nanonona ny fitsarana tamin'ny fahavalony. Misongadina ihany koa ao anatin'izao andininy 17 izao fa manao fanavotana izy ka mandrakotra ny fahotan'ny olony ary mamela ny heloka izy ireo ary manaisotra izany tsy ho hita intsony. Ary izany famelan-keloka sy ny fanadiovana antsika izany no efa nataon'i Jesosy Kristy teo anatrehan'ny hazo fijaliana. Noho ny fahotantsika olombelona, noho ny tsy mety nataontsika, noho ny helontsika dia nanolo teny izy mba ho sorona, ho fanavotana antsika amin'izany ratsy rehetra ataontsika izany. Izany no fitiavan'Andriamanitra antsika satria nampisehon'Andriamanitra mihitsy izany fitiavana izany fa fony mbola mpanota isika dia maty namonjy antsika Kristy. Koa iza no afaka nolotra ny ainy ho fanavotana ny be sy maro izany ao anatin'izany dia tsy misy afa-tsy ilay Andriamanitra iray ihany dia Jesosy Kristy nanolotra ny ainy ho fanavotana antsika ao anatrehan'izao fahotana izay iainantsika izao. Koa aoka ho tsapantsika tsirairay avy fa na dia mpanota aza isika, na dia tsy mendrika aza isika, dia tena mamonjy antsika mandrakariva Kristy rehefa tena miaraka aminy isika. Ary
Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika mandrakariva ny ho amin'izany hoe fahatsaran'Andriamanitra izany. Koa raha tiantsika, ny hira firahana toy ny fahatsarana sy ny fandresena toy ny mosesy amin'ny fotoana farany izay iainantsika, ary ahafahantsika amin'izay fotoana izay mandray ny satroboninahitry ny fiainana dia izao: tsarovy fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra ary mitahy sy mamonjy antsika izy rehefa manaiky olona isika. Koa marihireza ry kristiana havana, ry kristiana rehetra fa na inona ataon'ny fahavalontsika eo anatrehan'izao fiainana mandalo eto izao dia tsarovy fa tsy mamela antsika irery Andriamanitra, fa eo anilantsika mandrakariva izy, ary aoka tsika tsy ho resiny ratsy fanahy fa handresy kosa miaraka amin'i Jesosy Kristy izay efa nandresy ny fahafatesana. Koa mety ary ry havana hoentin'i Jesosy na any amin'ny fahafatesana izany fahotantsika izany ka hiara-belona sy hiara-hiakatra velona aminy indray isika ho amin'ny fiainana mandrakizay, ka ho mpiara-ho mpandova aminy ho amin'izany fiainana mandrakizay eo anilan'ny iray izany. Koa dia samia mahery indrindra fa ao anatin'izao fahasahiranana amin'ny aretina izay misy izao dia hankino amin'ny Jesosy izany aretintsika izany, fa izy efa nanasitra izany aretintsika izany. Ka dia ho amin'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, ho amintsika ihany kosa ny tenin'Andriamanitra. Ny Tompo Andriamanitra io misaotra anao izay satria mbola afaka mihaino ny teninao indray tamin'ity androany ity. Misaotra anao izay satria tsapanay tokoa fa tsy mamela anay irery ianao eo amin'ny fiainanay, ka na inona asa maizina sy asan'ny devoly izay manelingelina sy toa mandrabiraby sy manisy ratsy anay dia toa tsy hitanay akory izany, satria fantatray fa ianao no miaro anay sy manodidina anay rehetra, ka tsy mahakasika anay akory izany asa maizina sy ny asan'ny ratsy izany. Tompo Andriamanitra io, mangataka mandrakariva izahay ny mba ho voatahirinay mandrakariva ny finoanay, ka na inona fakapanahy, na inona fizahan-toetra Tompo dia ho voatazonay mandrakariva fa ianao ny Tompo sy mpamonjy anay, ary aoka tsy ho adinonay mandrakariva ihany koa ny fanavotana lehibe izay efa nataonao teo anatrehanay, dia ny nanoloranao ny tenanao mba ho fanavotana anay tamin'ny nanoloranao ny ranao teo ambonin'ny hazofijaliana. Indro ary ankehitriny Tompo dia hiatrika indray ny tontolo androm-piainanay izahay, dia mangataka aminao izahay Tompo mba ianao mandrakariva anie no fanilon'ny tongotra iso fanazavana ny lalànay, ary indrindra fa mandritra izao tontolo andro izao dia ianao no hiaraka aminay, ka izay rehetra ho ataonay dia ho lavorary sy ho tanteraka, ary ny sitraponao no aoka ho tanteraka ao anatin'izany fotoana izany, ary ny fahasoavana rampy mizara avy aminao dia hamparitao aminay tsirairay avy Tompo. Mahay ny zavatra rehetra ianao Tompo, koa izany no hametrahanay ny fiainanay eo am-pelantananao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nangatahana izany vavaka izany, ary mbola atambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafaha anay amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika mbola afaka nandray izay mofinainy izay tamin'ity andro anio ity. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie ho amintsika tsirairay avy. Andeha ary ho raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrano izay apetraky ny Tompo amintsika. Ary Andriamanitra ny fanantenana hameno anareo amin'ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.